Sy ny délégation avy amin'ny fitondram-panjakana izay namita hiraka tany Antsiranana ny alahady ny toy ny alatsinainy teo. Nisy ny dinika izay niarahan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra samihafa tany an-toerana mikasika ny fitazonana Andriamatoa Marc Ravalomanana any Antsiranana. Ny ministry ny Antam Farisolon'Andrazana, ny ministry ny fitaterana Ulrika Andriantina ary ministry ny fampianarana teknika Horace Gaskian miaraka amin'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Antsiranana mahazo azy Fredy ary ny mpikambana amin'ny komity politika eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika vaovao Benjamin no nandravitra ny délégation avy amin'ny fitondram-panjakana tany Antsiranana. Fanazavana amin'ny tompon'andraikitra tany an-toerana ny momba ny raharaha fitazomana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana no tena ny fotorany dia tany Antsiranana. Zahay tany tsy namory Ankalamanjana aloha fa namory tompon'andraikitra ara-panjakana, ny mpanao politika, ny congrégation sy ny sisa eo amin'ny tompon'andraikitra dimanjato ny arany tafatafa taminay tao amin'ny balainy faritany. Ny antony dia mba nazavaina amin'ny vahoaka hoe naninona ny filoha teo aloha rehefa kantsika fepetra hidirana amin'ny apaisement mandra-pahavitany zany fampihavana-pirenena zany nahoana ny Diego napetraka. Nazavaina tamin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra tany ary ny zavatra isorako etona aloha ny lehibe ny faritra ny diana vona elo an'io sady tsy nampielitsao izy na dia nisy ny honohono amin'ny ankapobeny ny olona milamina le sain'olona milamina. Momba n'Andriamatoa Marc Ravalomanana manokana araka ny tatitra nataon'Andriamatoa vaovao Benjamin dia miaina amina toerana voahary tsara ny filoha teo aloha. Resaka fitadiavana fitoniana no nametrahana azy any ary ny filazana hoe amin'ny trano kely 3 metatra sy ny anina zany aloha dia tsy mitombona. I président Ravalomanana ihany nanao ny trano nametrahana azy io ary ny farafara ao anatiny fotsiny dia fa any amin'ny 4 metra ny farafahakeliny 2 large ka ahoana moa ny lazana fa mijaly izy ihany ny mpikarakara sakafo sy ny mijery azy isaky ny minitra dokotera ary tsisy olo-kafa mahazo miditra na zahay tsy nahazo miditra tany raha tsy mahazo alalana amin'ny filoham-pirenena. No amafisin'Andriamatoa vaovao Benjamin fa miroso kelikely ny fanatanterahana amin'ny fampihavana-pirenena izay nambaran'ny mpanao politika fa anisan'ireo resahan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka ara teknika sy arabola nandritra ny fihaonana teny Avoloha Omaly.